Natao teto Antsirabe ny zoma teo ny Fanasalorana samboady azy 420 mianadahy voafidy ho ben'ny tanàna avy amin'ny distrikan'I Mandoto sy Antanifotsy ary Antsirabe voalohany. Ireto ben'ny tanàna ireto izay efa nandray ny asany taorian'ny fanambarana ofisialy ny fahalan'iny. Samy manana ny laharam-pahamehana hampandrosoana ny kaominina misy azy avy izy ireo, fa raha ho an'ny ben'ny tanàna ny kaominina ambonivohitra Antsirabe dia noho ny ezaka efa nataony nandritry ny fitantanàna ny kaominina no ataony vaindondra raha. Izy izay nametrahany vahoaka fitokisana fandrony. Rehefa miresaka an'izay fitokisana napetraka ny vahoaka izay tsika dia misy ireo zavatra efa vita toy ireny fanomezana zavatra izay tsy nanana ny tanàna Antsirabe ireny nandritra ny fotoam-piasana dia mifahafahana hoe nahafoana ny grevy fa tsisy karaha mampiasa hoe olana tsy voalozana intsony. Nampananana ny tanàna Antsirabe zavatra izay tsy nanana nandritra ny 10 taona toy ny sampana vonjivony, ny fananana ny efitrano lehibe soanam-peny ny fahavitana tsena toy ny tsenan'ny espace maskita sy ny sisa ho tohizana ny zavatra toy ireny misy ihany koa ny zavatra andrasan'ny vahoaka izay tsapa tanatin'izay foana ihany hoe ny fandaminana ny tanàna. Vita iny ny fifidianana hoy ny filohan'ny Antenimierandoholona ka tsy tokony hisy intsony ny adilahy politika fa ny fampandrosoana ny kaominina no banjinina ka ny ben'ny tanàna no tompon'andraikitra voalohany amin'izany izay miara-miasa amin'ny fanjakana. Ny fandraisana andraikitra raha nalany ben'ny tanàna nareo dia miampandroso amin'ilay kaominina izay misy anareo tsirairay avy. Ka za manentana anareo izay fampandrosoana zay no tokony ezahanareo banjinina ametraka tantara tsara nareo ao amin'ny kaominina izay mahalanareo mandritra an'io mandahanareo io. Ajanona za izay resaka mety mampisaraka ben'ny tanàna n'ilay kaominina nareo fa tsy ben'ny tanàna na quartier na ben'ny tanàna na toko politika na ben'ny tanàna na toko-pivavahana na ben'ny tanàna ny kaominina ray manontolo ianareo. Aza manaiky le directeur atao fitaovan'ny politika fa tsisy kaominina androso zany raha tsy miara-miasa amin'ny fanjakana mahefy ianareo. Raha anamboatra lalana nareo amin'ny fampandrosoana fanjakana angeny ianao an'izany, anamboatra sekoly ianareo fanjakana angeny ianao an'izany. Nanatrika sy nanome voninahitra amin'ity lanoana-panjakana ity ny ministra telo mianadahy ao amin'ny gouvernemanta ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tamin'ny distrika maro eto amin'ny faritany Antananarivo, ny gouvernoura ny faritra Vakinakaratra sy Analamanga ary ny tompon'andraikitra-panjakana sivily sy miara-milisa antsokajiny akoatry ny vahoaka marobe.